Fa ny miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka ny izao fandaharan'izao mino aho fa fagnanazady zao ny volana septambra dia mino aho fa zay rehetrarehetra efa nanaraka hatramin'izay dia mino aho fa efa niraisinao izay hoe fanahy fahatakarana, fanahy fahendrena, fanahy fahitana sitraka sy fahitapitia amin'Andriamanitra zay tao anatin'izay hoe volana anankiroa ny fandimy izay hoe volana Aosy, volana septambra amin'ny farany izao dia mino koa fa raha izao ianao manaraka an'izao fandaharan'izao dia mino ako ary iriko mihitsiny ho raisinao izay hoe fanahy fahatakarana nanan'ny Solomona dia ny fahendrena sy ny fahalalana avy amin'Andriamanitra ho raisinao zay avy amin'ny alalako fitaovana fotsiny ihany fa Andriamanitra no manome an'izay ary ao anatin'izay koa dia miarabanao ako ary manona foana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny tokantranonao ho raisinao tokoa anie izay ny anjara tokony ho anao zay ary tsy misy averina aminao daholo izay hoe fahendrena sy fahalalana azahoana harena sy voninahitra zay vavakantsika metrahantsika ny fotoana ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao ny amin'ny zao fotoana zao faly fonay satria afaka miaino ny teninao zay afaka mifampahery zay ny amin'izao fandaharan'izao ta io zao fandaharan'izao ta io koa ny mpanomponao hosory fanamasina ianao ny teny tsy teny fa ianao no miteny aminay tsirairay avy indray androany mamarana an'izao taona volana septambra zao indray zay dia ampifaliana mankasitraka mame voninahitra anao mankasitraka misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen amen tonga indray ny fotoana ry havana dia mino fa fotoana lehibe tokoa ny fotoana izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra tahaka izao fotoana izay azo antoka mihitsy hoe fotoana fitahiana fotoana sarobidy lehibe satria zany hoe tenin'Andriamanitra zany ny tena sambatritsika mbola afaka miaino ny tenin'Andriamanitra ary aroantsika izao fotoana izao andraisantsika hidirantsika lalina ny ao anatin'izay hoe fanahy fahatakarana izay fanahy ny fahendrena sy fahalalana andraisantsika ny ositry ny fahitapitia sy fahitana sitraka amin'Andriamanitra raha nijerentsika tao anatin'izay hoe fotoana maro izay nijerentsika izay dia Solomona foana no nijerentsika satria Solomona izay nanana izay hoe izy no nanana voalohany indrindra tamin'ny olombelona zany izay hoe fanahy fahendrena sy ny fahalalana izay ny fahatakarana moa indrindrindra ao anatin'izay dia hitantsika hoe raha hijeriny tenin'Andriamanitra tsika ny ao amin'ny ohabolana fahatelo ny andininy toko fahatelo ny andininy manomboka amin'ny andininy fahatelo amby folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahasambaran'izay olona mahita fahendrena tena sambatra ny olona manana an'izay hoe fahendrena zay ao amin'Andriamanitra no misy an'izay hoe fahendrena faratapany tsy fahendrena araky ny hoe ananany zao tontolo zao fa ny fahendrena dia tena hoe le hoe sagesse zany ambony indrindra dia ao amin'Andriamanitra no misy an'izany afaka mahazo an'izany ny olona rehetrarehetra zay mangetaeta an'izany zay mangataka an'izany dia afaka manana an'izany ka atoro anao zany androany indray tsika mbola hiditra lalina ao anatin'izay hoe fahazahoana fahendrena sy fahalalana zay hoy ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny ohabolana toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo amby folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sambatra izay olona mahita fahendrena te ho sambatra ve ianao ny amin'izao fiainana izao dia tena hoe indrindra fa amin'izao andro farany izao tena andro mahory izao ary tena hoe tsy manana fitsarana ny olona tsy manana fiadanana ny olona tsy manana zany hoe fahasambarana zany ny olona ahoana nazahoana an'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay olona mahita fahendrena ao fahendrena zany no ahitana an'izay hoe fahasambarana izay sambatra ny olona izay mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana fahendrena sy fahalalana dia sambatra fa ny fandratoana azy izy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy ary ny tombarotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara be dia be ny olona mety hoe manana volamena be dia be manana harena be dia be zany fa mihoatra noho ny harena
mihoatra noho ny volamena vola fotsy a dia ny olona manana fahendrena ny olona manan-karena indrindra zany ny olona sambatra indrindra tononoko a ho raisinao zay a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ity fandaran'ity a ho raisinao zay arena sy ny voninahitra zay a ao anatin'ny fahendrena sy ny fahalalana no misy an'izay hoe arena sy ny voninahitra zay izay fahitantsika ny ten'Andriamanitra hoe ato amiko izy ny arena sy ny voninahitra ny arena mateza dia ny ao anatin'ny fahendrena sy ny fahalalana amen sarobidy noho ny voangy koa izy ny fahendrena ary zay rehetra irinao a tsy misy azo ampitahina aminy na inona mety hoe iriny olona eto amin'izao fiainana zao hoe tianam-bola be tianana trano tianana fifandraisana amin'ny olona ambony eto amin'ny firenena fa ny olona manana fahendrena dia tena hoe mihoatra noho ny zavatra iriny olona ny fahendrena sy ny fahalalana za manoro anao ary tena hoe mampahery anao ary mitandrika anao mampianatra anao raha misy ny zavatra tokony irina indrindra eto ambonin'ny tany dia izay hoe fahendrena sy fahalalana zay tena hoe azahoana arena azahoana fiainana be dehibe ho jerentsika eo moa ny ten'Andriamanitra manamafy an'izany fa efa hitantsika izay ten'Andriamanitra zay nahoana kosa ny ten'Andriamanitra manaraka hoe andro maro eo amin'ny ohabolana toko fahatelo eo amin'ny andiny fahaenina-mbifolo any zao dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe andro maro no eo an-tanany ankavanana ary arena sy voninahitra no eo an-tanany ankavia mahafinaritra be ny ten'Andriamanitra za tena hoe mampatsiahy anao ao anatin'ny hoe tena vakio ny ohabolana boky ny ohabolana aisotsika ny ohabolana fahatelo ahitantsika an'izay hoe izany rehetrarehetra zany ahoana izy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahaenina-mbifolo eo ahoana izy ny ten'Andriamanitra hoe andro maro no eo an-tanany andro maro tena hoe mahatonga ny olona ho ela velona ny olona manana fahendrena sy fahalalana dia izay hoe ela velona izy teo ho ela velona ve ianao ao anatin'ny aretiny ianao ny zavatra tadiavinao voalohany manana fahendrena tena karohy fantatra fahendrena sy fahalalana ny olona manana an'izany fahendrena sy fahalalana zany manana fahatakarana izy ary mahafantatra ny zavadaliny ara-panahy izy ao anatin'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay hoe mitondra fanasitranana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny za ry avana tehiteny ianao hoe betabe maro ny zavatra hoe ady maro isan-karazana izay iainantsika ety amin'izao fiainana izao fa ny olona manana an'izay hoe fahendrena sy fahalalana izay mahatakatra lalina ny hevi-daliny tenin'Andriamanitra izy ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny vahaolana misy ny vahaolana rehetrarehetra ao anatin'ny ady izay iainantsika ety an-tany tsy fantatra hoe inona ny ady izay lalovanao amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe mandalo ady sarotra ianao mandalo aretina koa ianao za manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay inoko ato anatiko lalina ny fanalahidiny tenin'Andriamanitra izay miteny aminao amin'izao fotoana izao hoe ny diakapoka natao tamin'i Jesosy Kristy mety efa henonao foana zay fa mila miditra ianao anatin'ny tontolon'ny fahatakarana ao anatin'ny tontolon'ny fahatakarany finoana ny amin'izay hoe tenin'Andriamanitra hoe desao dia raisinao zay hoe inoy fa nikapohana na raha Jesosy Kristy mba hitondra fanasitranana ny aretintsika rehetrarehetra ka rehefa raisinao zay ao anatin'izay hoe tontolon'ny fahatakarany finoana zay na desao ary dia azo antoka fa andray an'izay hoe fanasitranana zay ianao raisao fanasitrana aminaran'i Jesosy Kristy inoy fa Jesosy dia efa nikapohana tena hoe niaritra ny mafy mihitsy Jesosy niaritra tamin'ny ainy mihitsy tamin'ny vatany mihitsy ary tena nahatonga azy tena hoe hatramin'ny fahafatesana ary mba hahatonga antsika anana an'izay hoe fahasalamana fanasitranana fahavelomana mandrakizay zany raisao ny fanasitranana aminaran'i Jesosy Kristy fa efa vitan'i Jesosy ny aretina rehetra efa vitan'i Jesosy ny aditsika rehetra ao amin'i Jesosy mila miditra an'izay hoe tontolo fahatakaran'izay tsika tontolo ny fahendrena zay fahalalana zay fahalalana zay le hoe sagesse fahaiza manao ny intelligence avondritra dia ao amin'Andriamanitra dia fahitantsika hoe Solomona nanana an'izay dia fahitantsika tamin'ny farany hoe fa ina moa nanana Solomona an'izay ahoana nanana Solomona an'izay dia efa tsy hitantsika le tao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo hoe ary Solomona izy dia tian'i Jehova
ary nanaraka ny diany Davida rainy izy izay fantatsika fa tena hoe Andriamanitra nakasika ny fon'Andriamanitra mihitsy hitany tao anatin'ny fony Davida, hitany tao anatin'ny sainy Davida, tao amin'ny Solomona zanany koa zany izay hoe fitiavana an'Andriamanitra hoe ny olona tia an'Andriamanitra no manana fahendrena, tsy tia amin'ny vava fotsiny tsy tia amin'ny toetra amin'ny fisainana. Zay nataoko hoe raha tena tia an'Andriamanitra zany dia matahotra an'Andriamanitra dia ny voaloham-pahendrena ny fatahorana an Jehova makatoa miaina ao anatin'izay hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be ny olona miteny amin'ny vava ohatran'izao hoe tiako Andriamanitra, tiako Jesosy, za tia Jesosy, ary misy olona anontaniana ny olona rehetra rehetra, ianao ve mba tia an'Andriamanitra, ianao ve mba tia Jesosy? Tsisy mamaly mihitsy hoe za tsy tia, fa dia tia an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra rehetra, ny ankamaroany ary fa tsika malagasy, firenena malagasy anisan'ny tena hoe miavaka mihitsy amin'ny firenena rehetra rehetra hoe tena mpivavaka, nefa ny tena hoe mivavaka ve tena hoe amin'ny fo tokoa, amin'ny saina tokoa, amin'ny fanahy tokoa ve hoe tena hoe ao anatintsika izay hoe raha tena mpivavaka zay iny atao hoe mpivavaka, iny atao hoe mpino, dia tena izay hoe miaina ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fanajana an'Andriamanitra, na hitany olona na tsy hitany olona, na ianao rery ny fisainanao manahoana, mieritreritra ao manahoana, tsy maniry ratsy, tena hoe tsy mieritreritra ny amalifaty, tena hoe ao anatin'ny fitiavana tanteraka, tia an'Andriamanitra voalohany indrindra, tia ny olona rehetra rehetra, tsy mieritreritra ny anao ratsy olona ninina, ao anatin'ny fo madio, ao anatin'ny fitiavana, tsisy lolopo, tsisy alahelo, tsisy avalifaty, tsy mieritreritra zany ny olona tia an'Andriamanitra tahaka ny Davida. Dia hitantsika tsara hoe rehefa nisy fotoana Davida tena hoe Saoly ny fofony ainy dia tena hoe reraka Saoly nanenjika anazy dia nakainy Saoly fa hitany Davida hoe matory reniko ny torimaso i Saoly fa tao anatin'izay afaka ny vonoany Davida izy tsy nafantatra iny fa ozy Davida hoe sanatria amiko izy raha hanendry ny olombositr'Andriamanitra, sanatria amiko raha hamono olona, sanatria amiko matahotra an'Andriamanitra izy tao anatin'izay. Tsy fantatra ianao hoe misy olona tena fofony ainao mihitsiny nefa nisy fotoana ianao tena hoe tao anatiny hoe ahafahanao hoe tena hoe mamono azy ohatran'izany hoe mibloquer ny fiainany mihitsy, tsy fantatra hoe ohatrohatr'izany anao an'izay ve ianao. Raha za manokana aloha be dia be ny olona izay hoe manao izay hoe zavatra tsy mety amin'ny fiainako ohatr'izany, fa tsy amiko mihitsiny hoe anao valifaty tsy haniry ratsy fa tena hoe fatahorana an Jehova, ny fitiavana an'Andriamanitra no tena atao anatiko, ary tena hitako mihitsy hoe raisiko zany ary tena iainako izay hoe fanany fatakaran'izay, fanany fahendrena, fahalalana, dia mahita fity amin'Andriamanitra, ny olona mahita fity amin'Andriamanitra, ny olona mahita sitraka amin'Andriamanitra dia izao mety foana ny ataony, tsy miankina manolo zany izy, tena hoe matoky an'Andriamanitra tanteraka izy, zay ny olona hoe tena tia an'Andriamanitra, tsy miantehitra an'izany izy, makatony teny araka ny ten'Andriamanitra hoe ina izay matoky an Jehova, fa voaozina ozy any amin'ny toko fahadimy, ny andininy fahadimy Jérémie 17:5 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ho voaozina izay matoky olona. Raha tena te ho tahina ianao ho tahina izay matoky an Jehova, fa izao dia tena hoe tsy miankina, tsy miantehitra amin'inona fa izay ny olona tena tia an'Andriamanitra, tena hoe miconcentré tanteraka ny amin'izay hoe Andriamanitra tanteraka, izay mametraka an'Andriamanitra olona matoky tanteraka, mino tanteraka tena amin'ny fitiavana, dia izay hoe manaraka matahotra an'Andriamanitra, manaja, tena hoe manaja rehefa miteny Andriamanitra hoe izao no tsy azo atao dia tena hoe hajaina izay atahorana mangovotra mafy ny amin'ny teniny. Te ho sambatra ianao midira ao anatin'izay hoe fitiavana tanteraka an'Andriamanitra izay, aza miantehitra an'izan'izy, aza mitady sitraka aman'olona na amin'iza na amin'iza, mitady sitraka amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, zany ny olona manana fahendrena. Tianao zany ahita sitraka amin'Andriamanitra ianao, te ho sambatra ianao. Hitantsika le ohabolana toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo teo, raha hoe tsy jery lalina zany tsika fa tena tsy jery zavatra be lehibe tsika fa tena hoe hiditra lalina zany ao anatin'izay, dia hoe mahazo fahendrena ozy izy sambatra ozy izay olona mahita fahendrena, izay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy, ary hitantsika tsara hoe mihoatra noho ny harena rehetrarehetra zany dia maro andro iainana ozy izy sy harena sy voninahitra ny
eo an-tanany raha ohatra hoe jerentsika koa dia hoe ny any amin'ny ohabolana eo amin'ny ohabolana toko fahavatra ny andininy fahafito eo dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe toko fahavatra ny andininy fahafito hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny voaloham-pahendrena dia izao mazao fahendrena eny lany io ny fanananao rehetra amidio fahalalana tsara amen voaloham-pahendrena dia mazao fahendrena karona fatratra zany arena miafina raha te hanana arena sy voninahitra eto an-tany ny eto an-tany ange dia izao hoe ny fiveran'ny olona fa ny vola ny tsy fantatro zavatra maro isan-karazany izay mety loha daholo zany rehetrarehetra any fa ny tena hoe arena tsy mety loha araka ny ten'Andriamanitra hoe mikatsa zany dia arena ambony indrindra tsy mety loha dia ny fahendrena ny fitiavana an'Andriamanitra ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fahalalana horaisinao anie zany ny amin'izao fotoan'izao aza matahotra fa azo antoka mihitsiny fa rehefa manaraka an'izao fandarana izao ianao tena resy lahatra ianao tiavan'Andriamanitra matahora an'Andriamanitra tena hoe mihoatra ny zavatra rehetrarehetra iainy mihitsy atao fiainanao zany dia mahazo azay hoe fahendrena sy fahalalana zay dia ao amin'ny fahendrena sy fahalalana ny ten'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra atao amiko izy ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza raisinao anie zay raisinao anie zay amin'izao fotoan'izao tsy manitra intsony ianao arena sy voninahitra no fiainanao iainanao fahasambarana ary andro maro iainanao ny ten'Andriamanitra ho lava andro maro iainana anie ianao ary indrindraindrindra koa ao anatin'izay dia ho sambatra mihoatra ny zavatra rehetra ianao na inona anananao na inona tsy anananao ianao no manan-karena indrindra ianao no sambatra indrindra satria anananao zay fahendrena sy fahalalana zay tsy anananao foana tsony ianao tsy voafitaka zany ianao mandrakizay satria ianao manam-pahendrena manam-pahalalana manana fahatakarana vavaka tsika ary aminaran'i Jesosy raha eo faly mihitsy zay misotranao zay fa mifarana sady zao volan'izao manana fahendrena zay manana fahalalana zay manana fahatakarana zay miaraka aminao Andriamanitra dia zay ny sambatra indrindra ary zay ny manan-karena indrindra ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia tsy ho voafitaky ny devolo satana intsony zay tehirizy ho aharitra hatramin'ny farany mandra-piavina eny amin'ny raonlanitra zany fahendrena sy fahalalana ananany tsirairay avy zany ny rahanao Jesosy Kristy ny tononoko hiaro andrakotra ny tsirairay avy ny fisainana ny toe-po ny toe-panahy ary ilay fitiavana anao Andriamanitra ny fatahorana anao Andriamanitra amin'njaka tanteraka ao anatinay tsirairay avy indrindra fa izay olona rehetra manaraka amin'izao fotoan'izao dia apetraka eo mpilatananao tompo zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.